soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny vahininay sy hitsidika. Tianay mariana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Faly miarahaba-ny Iaingo sy Mirana manambahiny ny podcast Afaka Mirana Haller Zafintsiano sa Haller? Haller Zafintsiano. Haller Zafintsiano. Dia tonga soa ianao makasitraka indrindra amin'ny fanekena ny fanasana. Dia raha azonao atao ny mampafantatra ny mombanao dia iroso avy hatrany amin'ny lohahevitra izay nomakomantsika androantsika. Makasitraka indrindra tsisa manemerina ny arahaba ho an'ny Iaingo faly indrindra mafaraka aminareo mirahavavy amin'izao andro alarobia rivariva aty aminay moa fa mbola maraina ny aminareo. Dia misaotra indrindra amin'ny fanasana faly foana ny tenako mifampizara amin'ny samy vehivavy malagasy araka ny teninao teo hoe ivelany Mirana Haller Zafintsiano no anarako 19 taona zao teraka sy monina tao Antananarivo hatramin'ny 17 taonako. Izany hoe tamin'ny taona 19 no niaina tao Antananarivo dia avy eo nifindra tany Afrika, tany Namibia, dia amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny herintaona mipetraka aty faritra Europa aty Suisse. Dia voalohany indrindra aloha vehivavy malagasy tia mifampizara olom-pirenena mitondra ny anjara biriky koa amin'ny ezaka fampandrosoana firenena satria mino fa na aiza misy antsika malagasy na inona lalana nandalovantsika ka nisosony tsara ny voisintsika dia misy azo zaraina foana amin'izay traikefantsika izay. Dia manambady aho mananjanaka Raha lova 19 taona dia Fanilo 14 taona. Izay ny mombamomba Mirana. Sotra betsaka Mirana. Dia arak'izany dia manodidina an'izay le lohahevitrsika eto amin'ny afaka moa dia hoe ny mahareny ny fomba fitaizana ny Mirana nilaza ny momba ny zanaka mpifindra-monina koa fiarahamonina. Dia Mirana nilaza teo i Fanilo izay zaza hafakely. Raha sitraky Mirana dia mba tianay ho fantatra hoe ahoana izany fitaizana zaza hafakely izany satria tsy mora ilay izy. Izaho miasa amin'izany sehatra izany fa tsy mora ilay izy nefa izaho ary mihaona amin'ilay zaza tsy indraindray eny efa hitako hoe sarotra. Ho an'ny Mirana, ho anareo mivady, ho anareo telo mianaka, efa mianaka. Mba tantarao anay hoe ohatry ny ahoana izany fomba fitaizana zaza hafakely. Mandinika anao anaty torimaso mibanjina anao lavitry ny indrindra tsisa mivantaniana ary tena anisan'ny lohahevitra akaiky ny fofo tokoa io resaka momba ny zaza hafakely io noho ny zanakay hita fa atao hoe autiste tamin'ny taona 2014. I Fanilo moa izany no resahantsika eto ilay 14 taona. Dia i Fanilo anisan'ny zaza tena faly ka fantatro hoe eto ambony tany tena anisan'ny zaza faly zaza mora entina, mora ampianarina, mora antonina fa tsy ohatran'izay foana izy hatramin'izay. Tamin'ny izy mbola kely tamin'ny izy vao natao hoe hita hoe autiste. Ilay autiste moa izany dia fitiantsika kely hoe ny fahasamihafana eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona manodidina azy, eo amin'ny fanehoany ny fihetseham-pony, eo amin'ny fifandraisana koa ara-tsosialy izay tena anisan'ny sarotra amin'izareo nefa afaka ianarana soa aman-tsara rehefa hay mampita izany.
Dia tamin'ny Fanilo mbola kely moa zany hita teny hoe misy fahasamihafana, dia mbola kely mihitsy izy izay koa moa no misy an'ny lova aloha zokiny dia nahita hoe ny fombafomba tombony Fanilo hafakely no lova. Dia lazaiko eto aloha hoe efa misy horonan-tsary izay afaka hitantsika eto amin'ny tambazotry Facebook ahafahana mahazo tsara hoe ohatrohatry ny ahoana le tantara tsipriany momba ny Fanilo. Fa noho ny fotoana ananantsika eto dia tsy fanaparako loatra le antsipriany fa le nantaniantsika teo hoe fiampianana miaraka aminy dia tena hoe netinety kokoa indrindra kokoa ny fiainam-pianakavianay noho ny izahay mivady nanapa-kevitra dia ny voalohany fa hianatra momba ny fitazana sy fanabeazana indrindra ny zanakay autiste. Dia tena hoe nifantoka tanteraka teo amin'ny karazana autisme momba ny Fanilo aloha zany le fampiofanana anatrehanay. Mariako fa tamin'izay mipetraka tany Namibia tao tanàna kely atao hoe Swakopmund akaiky ny 80 kilometatra miala amin'ny Windhoek zany betsaka mahafantatra ny Windhoek fa mety mbola vitsy mahafantatra ny Swakopmund dia adiny roa eo fiaramanidina makany ny Cape Town. Dia ao Cape Town zany misy an'ilay centre fampianarana ny fianakaviana mihitsy no afaka makany ny ray sy ny reny sy ny ray tapo mianatra mitantana ny ilay zaza autiste ao an-trano. Dia izay nataonay vao nahazo ny diagnostika zany izay dia tonga izay dia tapa-kevitra hoe marina fa mafy le izy tamin'ny sarotra le lalana ho aleha ary tena hitanay mihitsy zany nandritran'izay fotoana maro izay kanefa dia ny tena namporisika anay hoe hianatra dia ny fahafantarana hoe raha tsy mianatra izay dia taraiko foana izay amin'ny fomba fanabeazana azy dia tsy ahazo koa izy ny soutien ny support ilainy mba tombony araka ny tokony ho izy amin'ny fainganam-pandehany. Dia ny fanapahan-kevitra zany dia tena hoe mifototra amin'ny fitiavana an'ilay zanakay dia ao anatin'izay fitiavana izay zay nahita hoe raha tsy mianatra izay dia tsy afaka aneo an'izay fitiavana izay satria sarotsarotra ilay fifandraisana amin'ny zaza hafakely indrindra amin'ny karazana autisme misy ao amin'ny Fanilo tamin'izany raha ohatra ka tsy mianatra izahay. Dia vahininay ka lasako ny saiko mitazana anao lay tsy manatsiny mijerijery anao lay mikiota bahiny dia lasambozanao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afa-tsy izay raha fehezina sy atsika. Teny kely hoe Fanilo tamin'izany tamin'ny taona 2010 moa izany niteraka dia ataoko hatramin'ny taona 2012 telo taona teo eo zany dia anisan'ny zaza hoe nanana fahasamihafana tena hita be izy, manaikitra izy rehefa frustré, manipinipy ny vatany amin'ny tany izy rehefa tena hoe malahelo. Dia ao anatin'izay tranga rehetrarehetra izay hitanay hoe raha tsy mianatra izay dia mety hitohy hatramin'ny fahalehibeany izany fomba fihetsiny izany. Dia ny antony ianarana zany ankoatran'ilay hoe fanomezana anazy soutien support dia tena hoe manampy anazy koa ahafantatra hoe inona moa izany no tena fomba fihetsika azo ekena amin'izao tontolo iainantsika izao. Satria ny tena zany miaina ao anatin'ilay atao hoe sosiete na aiza ny tany misy antsika na aiza ny tany misy antsika na ny Madagasikara na aty Suisse na ny Etazonia misy any Hitsidika dia ao anatin'izay misy sosiete foana tsy maintsy iarahamonina, mpiara-monina mihitsy zany amin'ny olona. Dia ny tanjona zany mba hiofanana dia mbola kely ilay zaza dia anisan'ny tanjona dia hoe rehefa 17 taona ity zaza ity dia mba tiako ahay anana ny fihetsika azo ekena eo amason'ny olona. Satria tsy ho tazoninao hatrany, tsy ho afeninao hatrany ilay zaza sanatriana izany fantatro fa tena mbola sarotra ny kahan'ny zaza hafa, ny tranga hafa izay raha malala, mety raha malala ny Madagasikara sy ny sisa amin'ny vondrona izay misy anahako amin'ny autisme Madagasikara dia maheno tantara maro dia maro izay mampalahelo tokoa.
fa izay indrindra ny antony hifampizarana toy izao. Satria misy ny ray aman-dreny izay tena hoe tonga dia vonona niatrika na vonona niatrika ao aorianan'ny fotoana fohy nahazoana ny fahafantarana hoe hafakely izany. Dia misy ny ray aman-dreny tena mbola tsy te hialala mihitsy hoe misy fahasamihafana ilay zanany. Dia ilay zaza nefa mitombo eny foana ilay fahasamihafana tsy hoe hiala ho azy eny satria ny autisme dia tena hoe tsy aretina, tsy areti-tsaina fa fomba hafa maha-olona. Ameko ohatra kely nareo izay manazava amin'ny fampihofanana ataoko rehefa mifanatrika amin'ny ray aman-dreny en ligne indrindra moa izaho mampiofana ray aman-dreny dia hoe misy ny solosaina ASR dia misy ny solosaina Apple. Dia samy solosaina ireo samy mahavita ny vitany dia ohatrohatr'izay ihany koa tokony fahitantsika ny olona autiste neurodiverse moa filazan'ny teny filazan'ny zareo ireo amin'izao fotoana izao izay tena tiako indrindra satria tena manaja an'ilay fahasamihafana fa tsy manala an'ilay maha-olona, tsy manala an'ilay sanga maha-olona. Dia ireo zaza ireo neurodiverse ohatran'ny Fanilo ireo izany dia tena hoe olona manam-panahy, manana ny antom-pisiny fa anjarantsika ilay mikarakara azy no mitrandraka an'izay amin'ny alalan'ny fampiofanana izay mety misy ao amin'ny manodidina antsika, amin'ny alalan'ny fampiofanana en ligne koa misy. Raha ny any Madagasikara no resahana dia amin'ny Autism Madagasikara hitako zareo fa tena mihetsiketsika mihitsy manome fampiofanana ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpitsabo sy ny thérapeute satria ireo olona ireo koa marina fa zareo professionnel manana ny formation ny kita izao mety mahalala tsara ny tontolon'izany rehetra izany. Kanefa dia izao ireo olona professionnel ao amin'ny resaka fitsaboana sy fikarakarana ny olona hafakely ireo dia mila fampiofanana ihany koa. Mila tonga saina izy aloha hoe misy zavatra mety mbola tsy hainy satria ny resaka autisme atao anatin'izay 20 taona lasa izay na 30 taona lasa izay vao tena hoe mivelatra be dia tsy ohatran'ny homamiadana aloha izy izany satria ny homamiadana aretina efa beda be mihitsy ny zavatra fantatra, efa beda be mihitsy ny atao hoe protocole soro-dalana izay mipetraka amin'ny resaka traitement kanefa ho an'ny olona autiste amin'izay ilay fahasamihafany fa tsy aretina izay dia tsy tokony ho traitement loatra no resahana fa tokony hoe fianarana kolotsaina hafa. Satria izy izany manana ny kolotsainany manokana, manana ny fomba firesany manokana dia anjarantsika ray aman-dreny izany no mitady an'izay sy mitrandraka an'izay hoe ahoana ny fomba hifandraisako amin'ny zanako amin'ny fomba izay azony fa tsy amin'ny fomba ahafantarako hoe mahamety. Lasa si ezaka ataonao matory misakafo mifaly milalao Dia nanampy be anay ilay fampiofanana tany Afrika Atsimo atao anatin'ny 7 taona moa izany izay nanatrika fampiofanana indroa isan-taona teo amin'ny adiny 5 mahery kely teo no ora nisan'ny ora nanatrehana an'izay fampiofanana izay dia azavaiko tsotsotra kely ilay atelier famille izay natrehanay dia Fanilo izany miaraka amina tuteur professionnel ao amin'ilay centre io moa izany special needs adaptive program. Izany hoe centre ahafahan'ny ray aman-dreny mitondra ny zanany dia mangataka amin'ny olona izay manana traikefa sy manana fahalalana bebe kokoa momba ny autisme mba hanoro ny fomba fitondrana azy. Lafim-piainana rehetra mihitsy no resahana eto na ny ao an-trano na ny Fanabeazana na ny resaka sosialy sy ny sisa ny fanatanjahantena tafiditra ao anatiny daholo ny fampiofanana natrehanay. Dia hitako hoe
Anisany tena nahafahanay nandrindra ny fianakavianay mihitsy ny fanatrehanay fahasamihafana noho ny zavatra tsotra marobe aloha ilay izy tena hoe volumineux fitentsika anazy amin'ny teny frantsay marobe ny zavatra mila eritreretina fa aleoko naka an'izay fanapahan-kevitra hoe ndao hianatra tonga dia miara-nianatra mivady lova koa zokiny tonga dia mianatra amin'ny fomba hoe ahoana ny filalovana amin'ny zandry, ahoana ny firesahana amin'ny zandry sy ny sisa. Dia tao anatin'izay ezaka nataona izay fianakaviana fa tsy hoe izaho rery nandeha tany dia avy eo izay vao mampita ny fahalalako amin'ny rainy dia izay vao mety ho sarosarotra ihany izay kanefa aleo misy iray maka fampiofanana toy izay tsy manao mihitsy. Eo indray kosa aloha dia tena izay hoe aleo mifampita na dia hoe mifantatra fa tsy ho zato isan-jato ny zavatra ny anarana no voapita toy izay hoe tsy manao fampiofanana mihitsy. Dia tena manentana ny ray aman-dreny hoe raha vao mahita hoe fampiofanana na andoavam-boly na maimaimpona dia miezà manatrika satria io no ahitanao voka-tsoa ao amin'ny voalohany indrindra aloha ny ao amin'ny fiarahamonina amin'ny zanaka ao an-trano satria tsika reny tsika ray aman-dreny no maka fotoana indrindra ataoko hoe miara-miaina amin'ireo zanatsika ireo be indrindra fa tsy ny any am-pianarana tsy ny any amin'ny terapia dia isika izany aloha ny tokony hoe maka fotoana mahalala ny karazany autisme amin'ny zanatsika ireo. Dia anapiky kely an'ilay resaka fampiofanana hoe tamin'izany tao Namibia tsy dia nisy loatra ny olona afaka nampianatra anay. Izay nahatonga anay hoe aleonay mandeha mazaka maniraka izy ity aleonay tonga dia hoe natovaka tany daholo aloha ny investissement atao hoe investissement ilay izy sady tsy dépense satria ny fahalalana ny vidinay dia mijanona ho anay mandrakizay. Dia eo amin'ilay fividianana fahalalan'izay koa tiako tsindriana kely hoe ilainy izay satria mampandroso anao aingana kokoa iny. Raha ianao nitady hikaroka marina fa misy ny internet marina fa misy ny Facebook ho an'izay tsy manana fahafahana mijery internet fa na izany arany ny fotoana entinao mikaroka mety ho betsaka lavitra mino aho fa betsaka lavitra noho ny fotoana entinao akalay fahalalana. Dia ilay fotoana izay zany tena hoe ny fotoana volamena amintsika malagasy tena tsy voavidy voly izay fotoana fandrosoanao izay satria ilay zanaka ao zany mitombo foana mandroso foana izy amin'ny taonany vatany sy ny miova foana koa ilay tipan'ilay autisme misy ny atao hoe symptôme constant dia misy ny symptôme changeant dia misy ny symptôme convergent dia misy donc noho izany dia tena hoe raha misy zavatra ho tsaroana amin'izao fampizarana izao dia aleo miofana aleo mianatra. Raha ohatra tsika ka te hiatrika match tennis mila maka coach aloha tsika mila mianatra aloha tsika ahoana izany coup droit zany ahoana izany revers zany izay vao afaka hiatrika match elany eny. Dia azo atao hoe ohatr'izay ihany hoe fanabeazana amin'ny zaza hafakely hoe aleo tsy mianona amin'ilay fahaizana hoe ohatrao fomba fitaizana efa hatramin'izay dia imposeko amin'ilay zanako ilay izy. Fa tena tsy hampahomby loatra izay aleo tsy ataoko hoe tsy mety fa misy tsaratsara kokoa. Misy fomba tsaratsara kokoa azo entina manabe amin'ireo zanatsika hafakely ireo dia izay no nahafahanay nitondranay any Fanilo nitondranay ny fiainanay lofa moa izany dia isaky ny fialan-tsasatra any am-pianarana dia tonga dia any amin'ny centre any Cape Town no akabeazan'ny fotoanany satria miandry anazy hanana fialan-tsasatra tamin'izy mbola maternelle zany ka hatramin'izy teo amin'ny grade 1 grade 2 teo no nentinay tany amin'io centre io dia indroa isan-taona izay zany teo amin'ny 3 herinandro teo no nanatrika fampiofanana dia latsinainy ka hatramin'ny zoma ilay fampiofanana adiny 9 isan'andro dia eo zany izay ray aman-dreny manao observation plazazy aty ivelany misy miroir double sens ilay izy dia fanilo zany ao anatin'ilay efitra kely angambany io 2 metatra 3 metatra dia misy cubicle filazanzareo anazy dia misy efitra kely be da be ohatran'izay zany dia misy tuteur iray ho an'ny zaza iray. Dia izay ilay atao hoe teknika hoe one on one izany hoe fampianatra iray ho an'ny zaza iray io no tena anisan'ny mampahomby amin'ny resaka autisme
fa tsy tonga dia ny ankabeazan'ny autiste tena tsy mety amin'ny mihitsy le tonga dia hoe alefa any anatin'ny sekoly be ankizy be ao amin'ny kilasy. Dia izay ny lalana ny safidinay aloha dia napetipety ny fiainana miaraka tamin'ny Fanilo, fa io tena hoe samy manana ny fahafahany, samy manana ny safidiny. Aleo koa aloha ilay zaza mandeha any amin'ny sekoly manaiky anazy ka miaraka amin'ny ankizy betsaka toy izay hoe sady tsy manao an'ilay intervention ao an-trano satria mbola tsy manana an'ilay fahalalana ny ray aman-dreny no tsy mandeha sekoly dia vao maiko tsy mety ahataraiky ny zavatra kokoa no efa misy amin'izao fotoana izao dia ny nandalovanay aloha izany ny trangany nandalovanay no tena hoe afaka tantaraiko eto sy ny zavatra hitanay tamin'ny zavatra traikefany taminy. Dia vahininao ka lasako ny saiko mitazana anao lay tsy manatsy mijerijery anao lay mikiotabahiny dia lasamborinao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afa-tsy izay raha fezinasy aty. Any an-trano zany misy an'izay le observation zay hatramin'izao zany nareo efa nifindra any Suisse mbola manaraka fiofanana ve sa hoe le nitenen'ny Mirana teo hoe le symptômes samihafa foana, misy ihany koa le taona amin'le adolescente 14 taona zao Fanilo dia misy le amin'ny maha-adolescente azy manahoana indray zay manahoana fitohizan'ny fijerena azy. Hitanay zao za manaraka an'le pejy momba ny Fanilo fotsiny dia misy hoe vao natao endoscopie manahoana indray zany ny ohatran'ny hoe fijerenana azy impila isam-bolana hozy izy Mirana hoe tany Namibia mpianatra azy tao an-trano fa zao izy efa mandeha any am-pianarana. Izany rehetrarehetra zany manitikitika hoe manahoana indray ny fitohizan'le izy manoloana n'le taonany koa efa any am-pianarana izy sy ny sisa. Eny tsitsa misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay dia misaotra manaraka amin'ny pejiny Fanilo. Mino fa afaka ataontsika eo amin'ny publication ny roy ahitana izay pejiny izay izay niforoniko efa tamin'ny taona 2013 dia efa misy tantara maromaro azontsika jerena ao mombamomba ny Fanilo. Dia raha ohatra izany eo amin'ilay fifindramonina ho anombohako azy tsitsa hoe sarotra taminay ny fiainana tany Namibia, tsy ara-materialy fa ara-psikolojia ho anay ray aman-dreny izay mikarakara azy zany satria marina fa niofana izay marina fa fantatray ny bebe kokoa ny ilain'ny Fanilo amin'iny fotoana iny dia fantatra ihany koa ny fantatra bebe kokoa ny ho ilainy amin'ny taona manaraka izay antenaina hoe avelana soma tsara. Ny autisme moa mariakely fa tsy no izy hoe tsy aretina dia tsy manana ny atao hoe mety menacer an'ilay ain'ilay olona autiste, tsisy menace directe zany ao anatin'izay hoe mety ho fahaverezana aina fa ny autisme dia tena hoe toetra maha-olona izay hoentina mandramady. Dia ao anatin'izay fieritreretana an'izay hoe tamin'izany izy zany 12 taona tamin'ny taona 2010 izay no nieritreritra nifindra taty Suisse dia nisy an'iny pandémie moa dia nahemitra kely 2 taona dia tamin'ny volana aogositra 2020 izay vao tena hoe tanteraka ny fifindramonina. Fa tao anatin'izay ny tena tsara be tany Namibia aloha dia toerana tsotsotra mahafinaritra amoron-dranomasina ara-materialy tena hoe nety be taminay ny fiainana tany kanefa ampetreretana an'ilay hoe ho avin'ilay zaza tena tsy hoe aharitra mandrakizay tena tsy maintsy mieritreritra hoe rehefa tsy eo dia inona no azo an'ilay zanako. Ny ezaka be natao tao anatin'izay taona maro izay amin'ny fampifanana anatrehana tena nilaina amin'ny isan'andro hiatrehana ny isan'andro kanefa marina fa mila mbola miofana ihany izay ray aman-dreny hiatrika an'ilay adolescente ny puberté sy ny sisa
sady ny puberté sy ny autisme tena anisan'ny zavatra combinaison explosive ozy ny fitenenana raha azoko lazaina arak'izay le izy. Kanefa dia ao anatin'ny fieritreretana izay ho avy izay zany no tena anisany nahatonga ny saina hoe tsara le fahafoizan-teny mampianatra ny zanaka, tsara le napety zavatra be dia be ho amin'ny Fanilo ny fianarana atao an-trano tany amin'ny. Kanefa ho anay mitaiza azy ny ila koa izay na misaviza sy ny ho avy hoe dia ohatra izao foana ve zany no tsy maintsy ho ataontsika satria tao zoako amponoana zany tsy misy loatra sekoly nanaiky ny andray amin'ny Fanilo. Noho izahay nahafantatra hoe inona zavatra ilainy dia le sekoly zany hitanay hoe tsy ampy ny zavatra mety ho afaka omeny amin'ny Fanilo tao dia aleonay izahay no nampianatra azy tao an-trano. Kanefa izay fanapahan-kevitra izay vita ihany eo amin'ny amataonany eo. Ho anay ny resahako misy olona mahavita anazy mandra-pahalasany ray aman-dreny dia eo amin'izay le zaza vao hoe hoaizy. Le zaza adulte moa zany efa adulte efa 15 taona, 20 taona mbola miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny. Fa izahay mivady indray kosa dia tsy maintsy tena hoe mifampidinika, tsy maintsy tena hoe samy naneho ny heviny inona no tiantsika hisy fiainantsika. Fianam-pianakaviana efa mianaka zany. Dia inona zany no dingana mila atao mba ahatongavana an'ilay tiana hisy. Dia ny tiana hisy dia izao hoe i Fanilo manana potentiel ngeda be. Vitanay ny nampiteny azy, vitanay ny nampatanjaka anazy ara-batana na dia eo ary ny atao hoe hypotonie généralisée mahazo anazy. Vitanay ihany ny nampianatra anazy, vitanay ihany ny nampitombo ny confiance en soi, ny fatokisantena. Dia hitanay izy hoe vonona be hiatrika an'izany hoe école izany, kanefa ny sekoly tany Namibia tsy vonona mihitsy ny handray anazy. Tsy vonona mihitsy ny anao an'izay tokony atao araka ny zoan'ny zaza hoe afaka mianatra daholo ny zaza, izany aloha dia lalàna ny Namibia, fa ny fanajana an'izay lalàna izay indrindra ho an'ny sekoly tsy miankina dia tena tsy mahatsiaro tena mihitsy zareo hoe mila manaraka an'izay. Tsy manana ny fanjakana namibiana koa moa zany tsy manery an'ilay sekoly tsy miankina. Fa ao anatin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana kosa dia efa manao ezaka be zareo manao an'ilay atao hoe inclusion izay mandray zaza hafakely. Dia tao anatin'izay fijerena an'ilay hoe ho avy ny Fanilo izay zany hoe le zaza miresaka be, le zaza tia olona be, le zaza tia mandeha aventure. Efa nahita tany teo amin'ny 10 isa teo Fanilo afaka nentinay hoe tena hoe nandeha voyage, nandeha vacances, nandeha jery tany hafa. Noho izany zany dia hita amin'izany fa adaptable be izy amin'ny fomba nitondrany anazy, tsy rigide be ao anatin'ilay routine marina fa misy ny routine amin'ilay ato an-trano izay atao hoe mahamoramora ny fiainana. Fa kosa mianatra kosa ohatry ny ahoana izany hoe entina en dehors ny routine ny zaza hoe esorina ao amin'ilay mahazatra azy ao amin'ilay zone de confort dia ampianarina miatrika zavatra hafa, fandriana hafa, natoriana isaky ny 2 andro, isaky ny 3 andro, toerana hafa ny isakafoanana sy ny sisa sy ny sisa. Tamin'ny taloha Fanilo talohan'ny 7 taonany tena mety tsy nieritreritra an'izany akory izay hoe afaka handehandeha ohatran'izany. Fa noho ny fampiofanana natrehana sy ny fampiarana koa satria eo ihany ny fahalalana ny teoria. Rehefa tsy ampiarina ilay izy dia mijanona amin'ny fahalalana fotsiny dia tsy mampandroso loatra. Fa ny fampiarana an'ilay izy zany tao amin'izay fampiarana izay no nahitanay vokatra be dia be mihitsy eo amin'ny fanamorana ny resaka sosialy sy ny fampandraisam-Fanilo. Satria mety hoe misy trango ohatr'izao hoe ilay zaza hafakely tena mifandray be amin'ny fianakaviana, afaka miresaka ny sisa vao mivoaka ny trano izy dia mety tsy miteny intsony, mety misy trango ohatr'izany. Dia eo anatin'izay hoe inona foana ny zavatra tiana hisy. Dia ny zavatra tiana hisy dia ny fahafahan'ny Fanilo mivelatra satria izahay ray aman-dreny mihitsy izay aloha voalohany indrindra tsy fampianatra. Za formation marketing sy management entreprise ny nataoko, ny vadiko finance et audit ny nataony. Donc tao anatin'izay zany ao amin'ny fiainana andalovana ny vady tsy misy mpampianatra izay.
Fanila nianatra ity ampianatra. Zay no anisan'ny nentina niatrehana ny fanabeazana fanila. Fanyambinya ny dada, niambinya ny neny, adidy zay raisinay, andraiky draisire. De ao anatin'izay fianarana amin'ity an'ilay mampita fahalalana amin'ny fanilo zay zany a, de nahitana vokatra be mihitsy satria zahay zay atokisany a no manome fahalalana azy a, de lasa nandray be izy ohatran'ny sponge, tena hoe nandray an'ilay fampianarana, nandray an'ilay fahalalana, manaiky nentina n'aiza n'aiza sy ny sisa. De ao anatin'ilay fifampatokisana zay. De zao amin'izay zany hoe ny findrana taty Asoa de nianokafana ny tontolon'ny fanilo amin'ilay olona hafa. De teo ihany koa ny faniriko efa elaela ihany zay hoe mba tiako hianatra ny teny foko ny zanako. Ny teny foko moa zany de ny teny malagasy sy ny teny frantsay satria iny nampianarina rehefa hatrany amin'ny kilasy fakely de anisan'ny teny zay miresaka amin'ny foko indrindra iny. Nefa ny tany Namibia tsy maintsy hoe osy le centre hoe raha tianareo hiteny izy de aleo aloha teny ray ihany aloha ny masoana, de tsy maintsy teny anglisy zany satria iny ny teny dokotera, iny ny teny terapeute, iny ny teny mpampianatra sy ny sisa, de tsy maintsy hoe nanao safidy koa zany hoe aleo aloha zany arahana le torohevitra hoe tazomina teny ray ihany aloha. De teny anglisy zany ny tenenina ny fanilo, teny anglisy ny fampiasahany ao an-trano. Ny vadiko moa teratany allemand, izy miteny allemand amin'ny lova fa miteny anglisy amin'ny fanilo. De za koa zany miteny anglisy amin'ny fanilo de lasa miteny anglisy amin'ny lova sy teny malagasy no niarahanay tao an-trano. De tena niezahany mihitsy hoe rehefa eo amason'ny fanilo de teny anglisy daholo ny resahana mba azahoany an'le teny sy le na de hoe zasy ny rainy ara no miresaka na hoe zasy lova ara no miresaka, de ampidirina foana izy ao anatin'le resaka, na de zay tsy misadresy ihany aminy azay ho izy mijery anay de anisany hitako hoe nanampy be anazy ay fampiresaka aman'olona iny mijery tsara ny olona, manatrika ny olona rehefa miresaka, azo atao tsara ny mifandray tanana satria le sensibilité am'le fikasihana sy ny sisa anisany tena nampihemotra azy taloha. Zao izy zao tena hoe manolotra tanana de azo raisina tanana zao tsara sy ny sisa. Izany zany le serasera fiarahamonina ao an-trano tena ilaina mihitsy ho an'ny zanatsika hafakely. De teo amin'izay zany izy hoe hitany hoe efa vonona be izy zany hanao fiainana. De nefa ny tao soakako mondy tsy de nisy loatra ny atao hoe afaka hivelarany mihoatra ny efa fantatray tao de nanapa-kevitra zay hoe ho aty Europa sady tafiditra soamatsara tao anatin'ny vinavinanay koa moa amin'ny resaka asa ny tady ravinahitra aty Europa hanitatra ny zavatra efa ataonay tany Namibia, zany hoe ny magasin antiquité zay efa niraisinay tamin'ny taona 1994. De ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny mahasoa ny ray aman-dreny mila jerena, ny mahasoa ny ankizy mila jerena, fa tsy hoe ny ankizy rery koa aloha ny jerena satria manjary lasa miaina ao anatin'ny frustration be foana isika ray aman-dreny raha ohatra ka hoe manila le fijerena ny fitondrana ny fianakaviana. De zay no anisan'ny tena hoe nitondrany amin'ny fanilo aty Asoa de hitanay hoe napety be satria zao mianatra teny frantsay voaray tany amin'ny sekoly atao hoe régulière aloha zany izy nanao inclusion, de amin'ny fijerena manaraka ho azy zao amin'ny volana aogositra ho ato izy efa nahazo toerana any amin'ny atao hoe sekoly enseignement spécialisé mandray zaza autiste sy afaka indrindra mitondra le thérapie momba ny fahatarana fizika izay misy ao aminy. Satria betsaka lanjalanjaina zany le ao an-trano sy le hoe fantany hoe ekeny izy sy le vonina hoe mandray azy arak'izay ny ray aman-dreny de nanampy be anazy zay. Mandinika anao anaty torimaso mibanjina anao
lavitry ny Nenahy zany zavatra nianarako tamin'ny zavatra nizaray Mirana teo hoe tsy ohatran'ny mitaiza zaza tsotra ny mitaiza zaza hafakely fa tena mila pasiansa be mihitsy dia mila mamboly an'izay pasiansa izay ianao satria ao anatin'ilay pasiansa izany moramora kokoa ny andraisanao an'ilay kolotsain'ilay zaza hafakely raha ohatra ka milona ao anatin'izay ianao dia mandeha formation ary ianao nefa tsy manana an'ilay pasiansa dia ohatran'ny zavatra verimaina fotsiny ilay izy. Marina tokoa izay haingo mila volena izay indrindra satria ny araka ny efa fantatra moa hoe ny teny dia voambolana entina manasoa ny saha ao anatin'ny tenantsika ao. Dia ilay saha ao anatin'ny tenantsika ao nefa mety misy mifandrivotra noho ny tantarantsika taloha, noho ny fehezanantsika, noho ny zavatra niainantsika. Dia mba ahitana an'ilay faharetana izay zao aminay ray aman-dreny hoe manana zaza hafakely dia tena mila hoe unlearn, tena hoe ny zavatra nianarana sy hay taloha dia akisaka mihitsy aloha, dia tsy jerena mihitsy aloha iny mba handraisana ilay zavatra vaovao dia mila manaiky an'izay tsy mbola mahay dia mahatonga zanako tsy mahay an'ilay atao hoe skills, ilay atao hoe compétence amin'io lafim-piainana anankiray io dia izaho aloha mila mianatra, dia izaho aloha mila mampita aminy, mila mahay mampita aminy izay izy vao hahay. Dia indraindray moa misy ady-hevitra kely amin'ny ray aman-dreny izay tsy manaiky an'izany satria misy ny ray aman-dreny tonga dia teniteny be hoe tsy mahay mihitsy ny zanako, tsy mety mahay an'izao, tsy mety mahay an'izao, tsy mety mahay an'izao, dia osaka andraso kely aloha. Hito ny zanakao dia hito ianao, olona samihafa nareo. Ny andraikitrao amin'ny maha olon-dehibe anao dia mianatra ny mampita fahalalana ho an'io zanako io amin'ny fomba mahamety azy. Efa nianaranao ve izay? Le ohatr'izao sy le ohatr'izao sy le ohatr'izao no nataoko efa ohatran'ilay fitaizana zaza régulier, zaza tipika moa filazana ny ankizy mitombo araka ny ankabeazan'ny ankizy. Dia eo zany no hita hoe tena mbola betsaka ny ray aman-dreny misy ny tena hoe mandatsotra hoe tsy mila mianatra. Dia misy ny ray aman-dreny hoe te hianatra fa tsy afaka na tsy fantany izy anatona sy ny sisa dia mamerina etindray hoe ao Madagasikara misy ny atao hoe Autism Madagasikara, vondrona efa 10 taona mahery izy io mino fa afaka ho ataontsika eo amin'ny publication koa ny roy ahafahana matsika mahita hoe iza moa zany no atonina rehefa manana ayaya hoe mizara hafakely ao amin'ny zanany. Dia eto koa dia manararaotra amin'ny teny hoe ilay zavatra hitantsika ao amin'ny tambazotra, ilay zavatra vakintsika ao amin'ny tambazotra momba ny tantaran'olon-kafa tena tsara ny manokana fotoana fa ny tena hitako hoe mampahomby an'ilay fanabeazana ny zaza hafakely dia ny fianarana dia mahafakely azy manokana. Dia iny fianarana mahafakely azy manokana iny nefa fantatro fa mbola tsisy dia misy loatra olona mampiofana ao Madagasikara fa za efa 2 taona mahery azy no manolotra fampiofanana manokana en ligne aloha zany nanaovana azy dia manao rendez-vous adiny iray eo miaraka amin'ny ray aman-dreny dia tena hoe voaboasanay ilay zavatra tranga misy ao amin'ilay zaza dia arakaraka iny no hitondrako sosokevitra sy hitondrako atao hoe support ho an'ilay ray aman-dreny, accompagnement an'ilay ray aman-dreny satria ilay toe-tsaina sy toe-po sy toe-panahy hoentina miatrika mihitsy no mila aliniena, izany hoe mila ampifanandrifiana amin'ilay zavatra tiana hisy aloha. Eo amin'izay ilay toe-po sy toe-panahy sy toe-tsaina izay zany mila hoe anokana antsika fotoana mihitsy mba ho lasa hoe zavatra normal kay izany dia mianatra momba ny zaza hafakely. Zavatra lasa normalisé zany ilay hoe mila tena hoe mandalina zany momba ilay zanako manokana fa ny tranga any amin'ny zaza hafa tsy voatery ety amin'ny zanako sady raha ohatra koa ianao ka hanangona an'izay hitanao pitsopitsony amin'ny ripejy na ripejy amin'ny tambazotra no resahako ohatra na any amin'ny internet dia mety ho boda ihany loha hoe aiza moa zany no niboana an'izy.
Efa nitranga tampoco ary azoko tsara izay lalana atao hoe tsy dia mampahomby loatra dia eo amin'ilay mamboly an'ilay faharetana, mamboly an'ilay fitiavana hoe rehefa mianatra dia afaka mampianatra. Izay no hitako hoe anisan'ny napety ny nitondrana fianakavianay sy Sotrabetsaka Mirana. Tena marina mihitsy zany satria ilay izy individualisé ilay izy arak'ilay trangany tsirairay avy satria ilay zaza na ny zaza tsirairay avy inge samy hafa daholo tsy hoe ilay zaza autiste iny irery ny samy hafa tsy hoe hafakely fa ny olona tsirairay avy samy manana ny maha izy azy sy ny hoe maha unika ny olona anankiray ny hoe olona tsisy mitovy aminahy ohatra tsisy mitovy amin'ny Mirana, tsisy mitovy amin'ny haingo na dia misy itovizany hitambarany hoe ny vehivavy amin'ny ankapobeny ohatran'izao fa manana maha samy hafa antsika koa tsika dia tena tsara be ilay torohevitry Mirana. Ao amin'ilay pejy io ve no anantonan'ny olona ve zany amin'ilay hoe ilay pejiny Fanilo io no anantonan'ny olona mikasika ilay tolotry Mirana izay sa hoe aiza no ahafahan'ny olona? Afaka manantona ao amin'ny pejy io izy afaka manantona na any amin'ny MP ao amin'ny pejiko manokana koa Mirana Haller Zafintsiano ny pejiko ao amin'ny tambazotra Facebook dia afaka tonga dia manoratra any amin'ny Messenger satria raha tsy diso tsy voatery mpinamana amin'ny ao anaty Facebook fa afaka mifanoratra ao Messenger dia efa ohatr'izay no nitondrako ny fampifanana tolotra izany sy ny soso-kevitra moa izany ny tena betsaka arakarak'ilay filazan'ilay ray aman-dreny amiko aloha hoe ohatr'izao ilay zanako ohatr'izao ny tranga izao ny taonany efa diagnostika na tsia sisa ary marihako eto fa na manana diagnostika autisme na tsia fa rehefa hitanao fotsiny hoe misy fahasamihafana kely ilay zanakao ka tsy voafehanao ny hitondrana azy dia efa tsara ny manantona olona mety afaka manome anao soso-kevitra hoe aiza no ahoana no anombohana azy satria izao ilay zaza alohan'ny 5 taona tena mbola azo volavolaina tsara. Tsara koa nefa na aorian'ny 5 taona fa tena miasista kely ao amin'ilay alohan'ny 5 taona satria hitako mihitsy ny vokatsoa tamin'ny Fanilo 30 mois izy tamin'izay telo taona latsaka kely izy no nanomboka ilay fampifanana voalohany izay tany Afrika Atsimo tamin'ny taona 2014 dia mbola tsy nandeha izy tamin'izany satria tao amin'izany hoe ny retard fizika izany teo amin'ny développement physique tena tsara be mihitsy fa mihoatra amin'ny hoe zaza mitovy taona aminy dia telo herinandro teo ny taonany vao nandeha izy nandeha hoe izy rery izany fa mbola manaraka fanaka sy mitazona tanànana foana izy izany tamin'izany dia vao nanomboka ilay fampifanana voalohany izay nefa dia tonga dia nahazo hevitra be da be ho ampiarina any an-trano mba haingakaingana kokoa ilay fandrosoan'ny Fanilo dia ny fampifanana manaraka tao aorianany iny izay dia efa nandeha Fanilo efa nanomboka ny teny be kokoa Fanilo sisa no izany dia tena hoe ilay zavatra ataonao isan'andro tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy fa ilay zavatra ataonao isan'andro iny no tena mampahomby ny zavatra ataony any am-pianarana sy ny zavatra ataony terapeute sy ny mpitsabo miaraka amin'ny zanakao satria ireny olona ireny fotoana fotsiny no ahitany zanakao fa ianao no miaraka amin'ny isan'andro latsinainy ka hatramin'ny alahady eo dia ianao koa mahita ny amin'ny alina sy ny sisa dia noho izany zany tsara ilay mba hoe manokana fotoana ary tena tsapany ankizy izay zany ilay hoe ilay manampy an'ilay fahatokisan'ny tenany ilay fahatokisana omeny ray aman-dreny any aminy ilay ray aman-dreny sy ilay zanaka no fampitan'izay ilay fahatokisana izay ao an-trano dia mitranga koa ilay izy ivelan'ny trano ivelan'ny tokantrano tena tsara be. Dia varinao ka lasako ny saiko mitazana anao lay tsy manatsy mijerijery anao lay mikiota bahiny dia lasamborinao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afa-tsy izay raha fezinasy aty. Le
afatra ho an'ny reny izay mitaiza zaza hafakely inona no afatry mirana zany amin'izay manoloana an'izay. Sotra indrindra tsika ny afatra ho an'ny reny dia tsotra sy ampitiavana ny tenenako azy satria tsapako ny zavatra andalovanao. Fantatro ny zavatra andalovanao efa nandalovako ary mbola betsaka miandry atsika fa tsaroa fa le lalana efa nalehantsika izay kosa dia misy dikany. Misy dikany ny zavatra ataontsika isan'andro. Misy dikany ny antony foazantsika isan'andro mba anisany ampitisiantsika mihitsy ny fitaizana zaza hafakely io amin'ny finoako moa izany ilay pahary dia manome anao zavatra ahafahanao mitaiza ny zanakao io. Andriamanitra tsy diso izany rehefa mamorona olona. Fa matoa io zanakao io hafakely dia hitondra zavatra betsaka ho anao koa izy. Izy koa mampianatra anao zaza fanilo dia tena nampianatra anazy izany hoe faharetan'izany fa za olona tsy manana fitsietsy. Nampianatra anazy izany hoe fitiavana tsisy fetra tsisy fepetra izany. Noho izany dia rehefa mijery an'ilay zanakao ianao dia tena ataovy mihitsy hoe sorsana fitiavana, sorsana afatra tian'Andriamanitra ampiasaina amintsika. Izay ny finoako aloha dia miala tsiny raha ohatra ka hoe averimberiko satria izay no mitondrako ny fiainako ndrano. Dia eo izay anananao dia atombohy amin'izay anananao. Tsy voatery miandry hoe anana vola be ahafahananao fampifanana ny vela amin'ny Madagasikara vao hoe ahomby ilay zanakao. Tena tsy izay mihitsy ny antony Mizara. Fa ny antony Mizara dia tena hoe ilay zavatra rehetra ao an-dakozianao io azo ampianaranao zanakao. Ilay vato kely ao tokotany io azo ampianaranao zanakao. Ny lambalamba ao an-trano ampianarana azy tsy ho sensible loatra amin'ny resaka fikasihana sy ny savily, ny kalesa. Zavatra misy any amintsika daholo izany tany saiko izany ny baolina vita amin'ny plastika sy ny gazety sy ny sisa. Jereo ireo olona ilay efa ananana dia ataovy hoe ampy ity amboako. Ianao mihitsy aloha mila manapa-kevitra hoe ampy ito ataoko ampy dia mianatra hoe inona no azoko atao amin'ilay fananako. Dia ao aorianan'izay ianao rehefa hainao mampiasa ilay fanananao dia eo koa ianao vao mety hanana ny kapasite ny fahafahana hoe ankafy ny hoavy ny zavatra tsaratsara kokoa. Fa alao aloha ampiasaina ilay fahananana dia eo amin'iny fampiasana ilay fahananana iny ianao no hihitatra ny sainao hoe tsy izany azoko atao an'izao. Tsy izany mety azoko atao an'izao. Fa izay no anisany ampifanako ny olona hoe ahoana no anombohana. Aiza no anombohana. Dia mba hananany zanantsika ilay tsy mbola miteny tsy hoe tsy hiteny mihitsy izy fa mety mila ianarantsika fotsiny mampita amin'ny hoe ohatrohatr'izao ny fomba hitenenany sy ny sisa. Dia raha zaza natao tsy hiteny mihitsy aloha izy izay misy koa izany ary mila ekeny izay. Dia raha zaza tsy natao hiteny mihitsy dia misy fomba fito hafa tompoko ankoatran'ny teneniny vava ahafahana mifandray. Ao ohatra ny langage des signes izany hoe ny tenin'ny tanana ohatra sy ny sisa dia misy zavatra azo atao foana fa isika dia incubable izay no afatra tsika izay. Sotra betsaka tena ahitsikely ilay tiako tenena teo hoe tsy reny moa tompona andraikitra amin'ilay izy fa hoe ny reny tena akaiko kokoa no hoe mandraikitra an'ilay izy fa inona ny tohana azonao avy any amin'ny ny rahanareo mivady izany ao an-trano azonao zaraina kely fofoy ilay fanarahanareo izany satria tsy vita rery ilay izy fa mafy ilay izy tsy vita rery. Marina mihitsy izay tsy iza. Misaotra nampivoatra an'izay satria te hampaherin'ny ray tokoa ako ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'ny zanakao hafakely. Ny ray natao ampiray ny fianakaviana. Ny reny ny tenin'ny reny misy hoe eny. Dia ny reny izany izay hitantsika hoe mahasoa sy ny tsara avy amin'ny reny. Ny ray mampiray sy mandrindra izany atao hoe fianakaviana izany. Tsapako tsara mihitsy ny tranga amin'izao fotoan'izao hoe rehefa fantatra hoe hafakely ilay zaza dia mitsoka ilay ray dia mamorona fianakaviana. Dia daholo hoe ho an'ilay ray mbola tsy mitsoka, ho an'ilay ray mbola ao, mbola manontany tena hoe ahoana loatra ny
entiko mandroso miaraka amin'ity zanako hafakely ity dia eo amin'ilay fomba mijery hoe mila anao ny zanakao ny zanakao lahy izay mandeha amin'ny fotoanan'ny puberté dia tena ianao no anisan'ny olona ilay indrindra hampianatra anazy ny izany hoe inona no compétence ilaina amin'ny mahalehilahy zany amin'ny fombafomba rehetrarehetra ary tsy tokony atao tabu intsony ny resaka hoe fitaovam-pananana sy ny sisa satria ao anatin'ny vatan'olombelona iny dia amin'io resaka puberté io nefa ny tena ilain'ny zazalahy ahafahany miatrika ny fiainany mandra-pahalehibeany mandra-pahaolo-lehibe azy dia rehefa mbola kely ilay zaza dia kelikely ny tranga sarotra fa melehibe ny zaza dia mengeza ohatran'ilay zaza koa ny tranga sarotra ho avy ka amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny ray dia tena mila hoe mifanaraka mila mianatra mifanaraka dia mba hahatsara an'ilay zaza fa aza atao ho an'ilay zaza fotsiny koa satria isika ray aman-dreny anie no niatombohan'ny zavatra rehetrarehetra isika no mifanaiko teo alohan'ny alitara raha vita mariazy soamantsara tsika tany am-piangonana hoe amin'ny zavatra rehetra andalovana amin'ny fiainana dia iarahana amin'ny zaka daholo dia izay no ataontsika hoe bazy ny toe-tsaina hoentina miatrika io zaza hafakely io tsy olana fa tolo-janahary ohatran'ny zavatra rehetrarehetra tonga ao anatin'ny fiainantsika dia rehefa raisitsika arak'izay izy eo indray miverina amin'ilay fitiavana no fototry ny zavatra rehetrarehetra dia ahazo hery-po ianao hiatrika sy hianatra mba hahafahanao mampita fahalalana dia mba mampirindra ilay fianakaviana izay ary eo amin'ilay fianarana an'ilay izy mihitsy zany no mangalà olona afaka mampianatra mangalà olona afaka miakompanianao ao anatin'izay tontolo sarotrasarotra izay kanefa possible tsara ny ahafahana mandroso rehefa miaraka dia mahavita zavatra betsaka kokoa izay mihitsy ilay it takes a village ozy izy ny iarahana ilay izy tsy vitan'ny olona anankiray tena mankasitraka fa tsara be mihitsy ilay hafatra ny dada miambinya ny neny adidy izay raisinay andraiky draisire mankasitraka atsika manaraka ny resadresaka androany raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray matoky ry zanako ezaky zay fa niatafitanao no drafy piananay fa niatafitanao no drafy piananay